Aoka hivavaka isika rehetra. Tompo nazo ity fotoana aminay tay indray zahay izay azahoanay teny mamy avy aminao. Dia misaotra anao hatrany amin'izany izahay. Mangataka aminao koa nefa izahay mba amindranao fo aminay ny fahotana izay ataonay. Ka ataovy vonona mandrakariva izahay andray anao amin'izao fiavianao izao. Voninahitra rano zavako izany. Amen. Ry sekolady malala ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fahatelo amin'ny adventy izao dia voatendry votoriana amintsika ny soratra masina araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Lioka toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Toizao no vavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'ny Tiberio Kaisara fony Ponto Pilato no gobernora tany Jodia, ary Heroda no mpanapaka tany Galilea, ary Filipo Ralany no nanapaka ny tany Itoria sy Trakonitisy, ary Lisania no mpanapaka tany Albena, ary Anasy sy Kaiafa no fisorona be, dia tonga tamin'ny Jaona zanak Zakaria tany nefitra ny feon'Andriamanitra. Ary nakany amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana izy nitorany batisa ny fibebahana ho famelan-keloka, araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe: injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe, amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, ny lohasa rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ahetry, ary ny meloka ahitsy, ary ny lalana mikitaotaona ho amarinina, ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Amen. Ny tantara eto Lioka hoe fotoana manahoana ny trangany ity zavatra ity. Nanjaka Tiberio Kaisara. Matetika tsara fa tamin'ny Romanina moa dia fanjakana lehibe, ateny frantsay hoe empire, tsy fanjakana tsotra hoe royaume zany. Dia mafanjakana lehibe anazy amin'ny empire anazy zay dia misy fanjakana kely maromaro hoentiny, ka mpitondra azy dia Kaisara. Moa miovaova ny anaran'ny Kaisara alohalohany, misy ny Augusto Kaisara, misy ny Tiberio Kaisara, dia tsika dia ny Kaisara moa dia iraisan'ny zareo ihany. Izy mitondra ny fanjakana Romanina rehetrarehetra. Atao fanjakana Romanina moa ny tany Israely tamin'izany fotoana izany. Dia mametraka izy olona ho tompon'andraikitra an'ireny fanjakana madinika ireny. Ny andraikitra ny Jodia zao dia ny gobernora Ponto Pilato. Ny andraikitra tany Galilea zao Heroda Antipasy moa zany fa hafa le Heroda teo aloha. Dia Anasy sy Kaiafa no fisorona be. Dia reo zany tompon'andraikitra ny fanjakana tamin'izany fotoana izany. Dia io no nahatongavany tenin'ny Andriamanitra tamin'ny Jaona. Zay tany anefitra. Any anefitra zany fatatsika tsara fa zavatra tsy misy ninina. Tsy tokony misy olona ary zany, tsy lehibe mpandeha zany. Any anefa ny tonga ny efitra. Any anefa no miantso Jaona. Mampiseho antsika ny alehibe ny afatra toriana izany, satria olona any anefitra zany tsy misy miaina. Kanefa dia any mihitsy ny teny Andriamanitra, ny teny Andriamanitra ny teny tamin'ny Jaona mba hanehoana mihitsy ny izany ela-beazany heriny izany. Inona le teny? Amboary ny lalan'i Jehova. Tsy azo vaiko tsony resaka advainto efa mazava antsika tsara izany ny fiavian'i Jesosy. Jaona indray eto no voatendry amboatra ny lalan'i Jehova. Fa manina ny lalana amboarina? Ratsy? Na hoe teritery ohatra? Zavatra mety misy zany, ary tsika izay any ambanivohitra eny zany mety mitaraina indraindray hoe ny lalana ty aminay tsy mba amboarina, lalana ty aminay ratsy be. Dia manontany teny tsika hoe fa manina ny antony? Maro be moa ny antony. Mety hoe tsy manam-bola ohatra ny fanjakana anamboarana ny ireny lalana ireny fa zavatra hafa ny laharam-pahamehana, mety resaka fahasalamana ohatra ve? Tsy fantatsika moa zany. Mety ho antony hafa koa ny hoe mamboatra lalana ihany izy, fa tsy amin'ny tanàna misy atsika iny ohatra ny zava-dehibe, fa any amin'ny tanàna hafa izay mampandroso vahoaka maro kokoa ohatra. Na hoe efa elany tsy namboarina ny lalana tany, dia mba ny any amin'izareo any namboarina voalohany ohatra fa tsy ny amintsika ohatra. Mety ho antony koa zay. Antony fahatelo farany, zay tena ho jerentsika dia izao:
misy mpitondra fanjakana mandalo amin'iny lalàn'iny. Raha vao tsy misy mpitondra fanjakana zany mipetraka any amin'ilay toerana na hoe tsy mpandalo amin'iny lalàn'iny dia matetika tsy amboarana. Fa raha misy an'izay dia amboarina iny lalàna iny ary vetivety amin'ny fanamboarana anazy. Tena atao tsara. Io tsy vao zavatra misy amin'izao io fa efa hatramin'izay mihitsy io. Raha misy mpitondra fanjakana andalo dia atao tsara mihitsy ny lalana na atao mihitsy izay tsy tahoronan'olona. Eny fa na dia lalana tsara dia hitantsika indraindray rehefa mandalo ny filoham-pirenena ohatra na misy mpitondra fanjakana mandalo dia tsy mba tratra iny embouteillage mihitsy izy. Tsy mametsiny manko indraindray ny pompier izay mpamonjy voina indraindray tratra ny embouteillage. Ny ambulance ny mpamonjy olona marary indraindray tavela ao tenatenany eo. Fa mpitondra fanjakana tsy mba tavela eo satria nahoana misy olona tendrena tany filaminana ohatra anasava amboatra ny lalany, misava ny lalany hoe mikisaka tianareo fandalo ny filoham-pirenena, mikisaka nareo fandalo ny premier ministre na zavatra ohatran'izany dia mamboatra lalana ny asan'ireny olona ireny dia zava tsara lalana dia afaka mandeha tsara ny mpitondra fanjakana. Dia tahaka an'izay koa ny zavatra ataon'ny Jaona eto. Ho avy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ho avy ilay zanak'Andriamanitra, ny Mesia zany dia tsy iza fa Jesosy. Dia mamboatra ny lalana izy. Mitory ny fibebahana izy. Manomana ny olona andray an' Jesosy izy. Izay ilay fanamboaran-dalana ataony. Dia tahaka an'izany koa isika. Andao isika amboatra ny lalana. Ampafantatra ny olona fa ho avy Jesosy. Na amin'ny Krismasy zany, na amin'ny fiaviany faharoa izany. Mila vonona mandrakariva isika andray an'i Jesosy, ilay mpitondra fanjakana ambony indrindra, ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ny fahasavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Ho avy ianao Jesosy. Maro anefa ny mbola milalohan'ny fahotana. Maro anefa ny mbola tsy mahatsapa fa zava-dehibe izany fahatongavanao izany. Ireo zavatra maro ampiasainao mba hampahafantarana izany dia atao io mandrakariva. Ao ny tambazotra seratsera tahaka an'izao, ao ny amin'ny televiziona, ao ny teknôlôjia maro, ao ny mpanomponao maro izay ampiasainao hampahalala izany. Da io izy ireny mba hampafantatra mandrakariva fa ho avy ianao mba amboatra ny lalanao izy ireo, ahatonga ny olona vonona andray ianao. Dia mamindrafo aminay no fahotana izay nataonay rehetra Jesosy eo. Voninahitra natanao ny zavako izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Merci pour ce merveilleux moment que tu nous as donné. Tu vas nous donner aujourd'hui ta parole. Que ta parole reste dans nos cœurs et que nous soyons toujours prêts à t'accueillir à n'importe quel moment. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. En ce troisième dimanche de l'Avent, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 3, verset 1 au verset 6. Luc chapitre 3, verset 1 au verset 6, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. C'était le 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur les territoires de l'Iturée et de la Trachonite. Lysanias régnait sur Abilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière, le Jourdain. Il lançait cet appel. Changez de comportement. Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. C'est la voix d'un monde qui crie dans le désert. Réparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. Toute la vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées. Les chemins en mauvais état seront égalisés. Et pour tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Amen. Luc, ici, situe ce qui se passe dans le temps. Il s'agit de la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Plus exactement, Tibère César. Donc on sait à quelle époque au moins était. À quelle époque c'était aux environs de
l'année dans laquelle s'est passé ce qui est écrit. Bon. Tibère, c'était un empereur. Il dirigeait l'Empire romain. L'Empire, c'est pas encore un royaume dirigé par un roi, mais dirigé par un empereur. Il y a plusieurs royaumes à l'intérieur, dirigés par l'empereur lui-même. L'Empire romain, c'était un empire très puissant. Alors, chaque empereur dirigeait l'Empire romain. Les empereurs romains avaient comme nom, un prénom, qui précédait le mot César. Vous savez très bien, plusieurs Césars, vous connaissez plusieurs Césars, Auguste César, Tibère César, Jules César, etc., etc. Ce sont des empereurs. Alors, ils mettaient des responsables sur chaque royaume ou chaque région pour diriger l'Empire dans cette région-là. Ponce Pilate, par exemple, était le gouverneur de Judée, Hérode Antipas sur la Galilée, son frère Philippe sur l'Iturée et la Trachonite, à l'exception, c'était des fils d'Hérode le Grand, qui dirigeaient la Galilée dans le temps. C'était les grands prêtres, c'est-à-dire les responsables de l'Église à l'époque. Alors voilà, c'était les responsables du royaume, les autorités en ce temps-là. La voix dans le désert. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Dieu a fait entendre son appel à Jean-Baptiste qui était dans le désert. Vous savez très bien que dans le désert, il n'y a presque personne. Personne ne va dans le désert parce qu'il n'y a rien là-bas. Alors Jean a entendu cet appel-là et il a crié dans le désert pour voir à quel point la puissance de Dieu est grande. Parce que dans le désert, on n'écoute pas les gens dans le désert. Mais Jean, il a appelé dans le désert et on l'a écouté. Quelle était la mission de Jean? Préparer le chemin du Seigneur. Vous savez tous ce que c'est que l'Avent, je ne l'explique plus. Alors, on se prépare à recevoir le Seigneur. Il faut préparer le chemin du Seigneur. Dans des endroits, dans certaines régions de notre pays, il y a des régions où les routes sont vraiment désastreuses, abîmées par la pluie ou autre chose, plein de trous. Alors on se demande quelquefois pourquoi l'État ne les répare pas, pourquoi elles restent en mauvais état. Il y a plusieurs causes. Par exemple, il se peut que l'État n'a pas assez de moyens pour réparer ces routes-là. Il y a peut-être quelque chose de plus important, tel que les moyens, les causes sanitaires, par exemple, ou les causes pour l'éducation, par exemple, je ne sais pas, je vous dis comme ça. D'autres causes, il se peut que l'État ait les moyens pour réparer les routes, mais il s'occupe par exemple d'autres routes où il y a des causes, des moyens économiques, des causes économiques, des prétextes économiques, si vous voulez, plus importantes. Par exemple, il y a beaucoup plus de choses importantes dans une région, et alors il s'occupe beaucoup plus de réparer les chemins dans ces régions-là, par exemple. Ou encore, il n'y a pas de responsable de l'État, il n'y a pas d'autorité de l'État qui habite ou qui passe sur cette route-là. Et en général, lorsque il y a des responsables de l'État ou des autorités qui passent sur cette route-là, on répare ces routes-là pour qu'elles soient en bon état. Prenons ce troisième cas-là. Car ça existait déjà avant. Ce n'était pas seulement en ce temps-là. Lorsque les autorités passaient, même si les routes étaient en bon état, il fallait préparer le chemin pour qu'ils puissent avoir la voie libre. Et même ici, on peut encore le voir en cette époque-là. Même si la route est en bon état, vous avez peut-être remarqué, quelquefois les pompiers ne peuvent pas passer. Quelquefois les ambulances ne peuvent pas passer parce que personne ne leur prévient de leur arrivée. C'est seulement lorsqu'on entend la sirène qu'on leur donne de la route. Mais les présidents de la République, les premiers ministres ou d'autres responsables peuvent toujours passer avec la voie libre. Pourquoi? Parce qu'ils téléphonent des responsables et ces responsables-là essayent de dégager la route et ils ne sont jamais pris dans l'embouteillage
ils peuvent passer dans la voie libre. Il en est de même pour ici. Il faut préparer la route du Seigneur. Il faut préparer la route du roi des rois, du Messie, du Fils de Dieu qui vient. Alors Jean prépare cette route-là. Comment? Il incite les gens à se repentir de leurs péchés. Il prépare les gens à ce qu'ils soient prêts à accueillir le Seigneur. Nous de même, préparons-nous à accueillir le Seigneur. Repentons-nous de nos péchés. Repentons-nous de nos mauvaises habitudes. Soyons prêts à accueillir le roi des rois. Soyons prêts à accueillir le Messie pour son avenir. Que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à être toujours prêts à t'accueillir et à inciter les gens à être prêts à t'accueillir. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. So lumalala ko Yanaw nuangiti ako Yanaw nusafidiku Cita diafa iante so numalala ko Kuanin resuditan aku Iyanaka talaga Para irena si utafina So itingitin ako baraswa utempo linaw matagaya na utupuchan wow rati mejika itipanumpunan
Rose,
Lu
Io
sasatra sika tily asa fatratra. ka na dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you.
May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marodrefy raika amin'ny 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.